mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba antsika rehafako tratra ity sabotsy fa 24 ny volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny asan'ny apôstôly toko 7 asan'ny apôstôly toko 7 nandiny fa 4 ka hatramin'ny 4 asan'ny apôstôly toko 7 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopako ka nanao hoe ry lehilahy atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'ny Andriamanitra ireo indrindra ianareo. Fa raha nandeha ka nandinika izany zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy sosoratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany notoriako aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana sady tsy mba topoin'ny tanan'olona. Toa mila zavatra fa izy ihany manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra, ary ny fihirana rehetra avy amin'ny iray ihany no namponeny ambonin'ny tany rehetra. Ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy, ary raha tahana hatsapa ka ahita azy izy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika araka nataon'ny mpanao tononkira sasany eo aminareo efa terany koa isika. Ary satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamenana, ny volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'olombelona. Ary Andriamanitra ninitsinjery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampiny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nahare ny amin'ny fitsanganany maty izy dia niomeny sasany ary ny sasany kosa nanao hoe mbola hiaino anao indray izahay amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy anefa ny olona sasany niray taminy ka nino mba naman'izany Dioniziosy Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Tamary ary ny sasany koa. Ray masonao mba masinona fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Toriteny nataon'i Paoly tany Atena ity mofinainantsika ity havako. Toriteny izay hitantsika amin'ny alalan'ny teny fa miresaka amina olona filôzofa, amina olona manam-pahaizana i Paoly eto. Io ny filazan'ny ampahany amin'ny ity mofinaina ity amin'ny andininy 20 hoe ny olon-kendry sasany tamin'ny epikoriana sy ny stoikiana no nanohitra azy koa. Izany hoe teo anatrehan'i Paoly ny stoicien na ireo filôzofy stoicien tamin'ny fotoan'andro naorin'i Zenon na ny filôzofia epikuriana naorin'i Epicure. Izany no niresaka tamin'ny Saoly tamin'ny Paoly amin'ity mofinaina ity. Saingy rehefa mamaky ny andininy manontolo amin'ilay toko 7 tsika dia mahita fa tsy tena ady hevitra filôzofika loatra no nentin'i Paoly. Tsy nanaiky niditra tao anatina ady hevitra filôzofika Paoly raha niresaka tamin'ireto filôzofa stoisiana sy epikuriana sy ny namany reto Paoly, fa toriteny nataon'i Paoly, toriteny. Ary ny toritenin'i Paoly dia toriteny izay mihivo amin'ny mahatokana an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoan'andro tamin'ny andron'i Paoly moa politeista ny Grika sy ny olona maro. Noho izany dia zava-baovao tamin'ny olona mihitsy izany hoe Andriamanitra tokana nefa mifehy izao rehetra izao. Satria ny olona tamin'izany mieritreritra amin'ny hoe Andriamanitra be dia be ary tsy mahavita amin'ny fiainan'ny olombelona ka maika fa Andriamanitra anankiray. Saingy nasehon'ny Paoly ny mahatokana an'Andriamanitra
ary naseho zany zava-baovao zay tsy mbola reny reto olona zay neno azy reto, zany mahatokana an'Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, mahay zao rehetra zao, mitondra zao rehetra zao. Toroteny Paoly atsika toa de toroteny miivo amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ary ny toroteny matanjaka, ny toroteny manova fon'olona, ny toroteny mitaona ny olona hibebaka de toroteny zay mampatsiaro ny olona ny halehiben'Andriamanitra, mampatsiaro ny olona ny voninahitr'Andriamanitra, mampatsiaro ny olona ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Amin'ity eto am-pianaranatsika ity ara de misy lafin-javatra roa lehibe zay entina mampahery atsika. Hoy tsika hoe ny afatry Paoly a de ny fahalehibiazana io Andriamanitra topoitsika io. Andriamanitra zay ambarany manao hoe tsy mba mety natao tamin'ny tempoly natao tanana, midika fahalehibiazan'Andriamanitra zany. Tsy tafiditra ao anatin'ny tanan'ny olombelona Andriamanitra, tsy tafiditra ao anaty asa tanan'ny olombelona Andriamanitra, tsy miandry zay atolotra. Ny Andriamanitra zay ambarany Paoly hoe Andriamanitra tsy miandry tolorana fa Andriamanitra manolotra. De mifanora tanteraka mihitsy amin'ny Andriamanitra ny ireo hoe mitolojia grika tamin'ny andron'ny Paoly. Ny Andriamanitra tamin'izany fotoana zany dia Andriamanitra tolorana, miandro fanatitra, miandro omena. Fa hoy Paoly ny Andriamanitra ny kristianina, Andriamanitra iray Jesosy zao, Andriamanitra tsy miandro toloran'ny olombelona, Andriamanitra manome mandrakariva, satria ny any zanany ary de nomeny mba ho famonjenantsika. Ny afaka manara misy lafin-javatra roa tsika teo. Ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia mahatonga atsika velona sy miaina tsara. Izy no ivelomantsika, terantsika. Hoy Paoly eto. Indray lafin-javatra sasany de adinontsika fa io Andriamanitra io no mampisy ainatsika, mampihetsika atsika, mahavelona atsika, mampisy fifaliana atsika. Faranty ny herinandro. Tsapanao ve hoe lay Andriamanitra no namelona sy ny karakaranao? Araka ny tenin'ny Paoly eto hoe fa izy nge no iainatsika. Andriamanitra no iainatsika, no mampisy vidiny ny fiainatsika. Mity herinandro ray ny faranty de inoky ry afaka marara fa niona tamin'ny tompo ianao. Inoky fa tsapanao ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy nanjary fiainanao anao. Fa ny faharoa de io Andriamanitra io de Andriamanitra mitaky fiovam-po sy fiovantsaina, mitaky fibebahana amin'ny ankehitriny. Ny fahalehibiazan'Andriamanitra de mahatonga azy mitaky fiovana amintsika, mitaky fiovam-po sy fibebahana amintsika. Ny avako farana ny herinandro. Taon'ny Paoly ary sika hijery ny fahalehibiazan'Andriamanitra amin'ny finoana. Taon'ny Paoly tsika hibanjina ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ary atoky ny fahalehibiazan'Andriamanitra hoe io Andriamanitra topotsika io de Andriamanitra tokana sady marina, mana fahefana feno nefa feno famindram-po sy fitiavana. De matoki azy ry havako, matoki azy fa ankehitriny ianao no mandray ny tompo, de n'isan'andronao apetrao aminy. Lehibe Andriamanitra de mitaona antsika koa tsy handeha amin'ny fahazarana, mitaky fibebahana, mitaky fiovantsaina. Rehefa mijery ny andavanandro ny firenentsika sy ny fiarahamonina amin'izao ankehitriny zao de mahita fa misy fiovampo sy fiovantsaina andrasan'ny tompo amintsika mihitsy. Misy fiovampo sy fiovantsaina andrasan'ny tompo amintsika malagasy. Tsy tokony adonoina fa itsika malagasy fantsika tsy hoe olona tsy fantatr'Andriamanitra, tsy hoe firenena tsy fantatr'Andriamanitra. Firenena tena fantatr'Andriamanitra. Nisy martiora firy novonoina teto, misionera firy maty martiora teto. Le havako mampahery anao ny tenin'Andriamanitra. Lehibe ny Andriamanitra ao. Te hitaonanao hiova, fomba fisainana, hiova fomba fijery amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra fa tianao izy. So farany herinandro ao de soran'Andriamanitra fa nitantana sy nampahery anao izy ary teo akilanao mandrakariva. Vavaka sika. Tompo amin'soranao zay fa tsapanay ny fahalehibiazanao. Tsapanay ny fahalehibiazanao de miatraika mandrakariva amin'ny fiainana isan'andro zany. Miatraika mandrakariva amin'ny fanomponay, amin'ny asanay, amin'ny fikasanay. Tompo.
le tary zahay mangataka ny famindram-ponao. Ataovy tsapa anay ny fahalebiazanao zay mahatonga anay mahatoky fa eo ankilany mandrakariva ianao. Farana ny herinandro tompo, tsotra noho izay menao anay tamin'ity herinandro ity, tsotra noho ny fahasalamana, ny hery, tanjaka ny fifaliana, de mivavak'izay ataovy manoatra noho ny mpandresy hatrany. Ataovy tsapa n'izao tontolo izao mifaneramisera aminay fa manana anao zahay, de mitahianay tompo tsara, jereo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ireo manana olana, ampaherezo Jesoa, f'Andriamanitra nisam-pianakaviana ianao. Eo menao fitahiana ataovy mahay mankasitraka anao, de mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zay Jesoa. Amen.